Ndrembava eo amin'ny vaovaon'ny toe-karena mampiatrano ny fivorian'ny governoran'ny Banque Fobe andreo firenena 1010 mpikambana eo anivon'ny SADC i Madagasikara. Ny zana-boamera ITC na ny teknolojia mpifandraisana no manao fivoriana manomboka androany hatramin'ny zoma ho avy izao. Ny SADC dia mikendry indrindra ny fiaraha-miasa sy ny fampiombonana eo amin'ny firenena mpikambana ao aminy. Io le atsotsika mahazatra hoe coopération sy intégration régionale. Toy ny vondrom-paritra rehetra dia manana ny fomba fiasa sy rafitra ao anatin'ny SADC mba hatratrarany ilay tanjona coopération sy intégration régionale voalaza teo. Misy ohatra ny sikajy amin'ny fifanakalozana ara-barotra. Misy koa sikajy mandinika ny tsenan'ny vola na marché financier. Misy ny sikajy miandraikitra ny fandriampahalemana na sécurité. Ao koa ny sikajy miandraikitra ny politika mazava ho azy. Ary ny tena mahakasika antsika androany moa zany dia ny sikajy miandraikitra ny coopération monétaire et financière. Mba hatratrarana ny tanjon'izany coopération monétaire et financière zany dia nanangana voamera manokana ny SADC dia ny voamera antsoina hoe CCBG. Amin'ny teny anglisy moa izy io fa raha dika amin'ny teny frantsay dia comité des gouverneurs des banques centrales. Zany hoe voamera hitambaran'ny gouverneur rehetra amin'ny banque centrale ao anatin'ny firenena mpikambana ao amin'ny SADC. Mavesatra dia mavesatra ny fandaharam-potoanan'izy ireo satria misy zanak'hevitra 120 hodiniany mandritra izay 10 andro izay.